Valmiarabatsika rehetra mpanaraka fandarana Sasidi bien dit ato amin'ny groupe vaovao na magnaraka amin'ny alalan'ny page Sasidi bien dit. Araka nampentenenay antsika dia gangsta no vahintsika androany ary falmiarabanao koa gangsta sotranao nagniky ny vahiny fandarana. Miarabany Tino dia miarabany mpanaraka ny fandarana Sasidi bien dit. Zany hoe olona izay tsika tsy azo lazaina ary olona izay tsika tsara araka tokony ho izy izay tokony ho lazaina rehetrarehetra dia miarabantsika rehetra. Tonga dia trano fanontaniana antsika fanontaniana voalohany tia fantatra zany mpanaraka fandarana hoe ny mombamombanao Ray Manontolo zany hoe karazana biografianao izy. Ay, Ray Manontolo. Aleo fitinao anatin'ny 2 minitra angamba fa sao dia lava loatra dia tsy mety. Marina zany. Gangsta Baba Rakotoarisoa Faniry Alban teraka tamin'ny taona 7 tamin'ny 7 volana Desambra 7 taona zany ankehitriny manambady ary mananjanaka 2 mianadahy. Ny fianarana natao koa tany amin'ny mbola kely EPP Atambaranandrina dia aveo tany amin'ny collège Saint-Joseph tany Ambatomazaka, institution Sainte Famille dia aveo tamin'izay fotoana izay no afaka baka tamin'ny taona 5 sy 700. Nanao anglais tao amin'ny English Language Institute dia première année tany amin'ny gestion tany Ankatso. Tao anatin'izay no voaray concours tao amin'ny Institut supérieur de technologie d'Antananarivo marketing et commerce ny filièreko tao, bac plus 2 dia aveo nanohy bac plus 4 tao amin'ny ISCAM marketing et communication. Tao anatin'izay no nanao anglais ihany koa tao amin'ny centre culturel américain English teaching programme dia nahazo ny certificat anankitelo advanced 1 advanced 2 ary ny business class. Dia 2001 zany vita ny fianarana dia voaray ny asa tao amin'ny Air France nanomboka ny taona 2001 manakitsika amin'ny teny zao 12 taona zany zay no agent d'escale ao Ivato aéroport compagnie Air France. 2003 no nianatra ny kabary nanomboka teo dia mpikabary 14 taona ny kabarina. Tao anatin'izay no nanao zavakanto ihany koa nianatra mozika gitara dia piano. Efa voatetiko ny ankamaroany fampianarana mozika teto Antananarivo jejy muzika CGM CNEM Tovandраinadraina nahita dansilo dia ny farany tao amin'ny gaio nanao solfa. Tao anatin'izay koa no nanambarako an'ireo zavatra mba nianarako ireo dia ny communication marketing ny kabary ary ny mozika dia zay no niteraka ny Gangsta Baba tamin'ny taona 12 safidy manokana le hoe kabary mahakasika ny ohabolana momba ny fahafatesana no safidiko hira voalohany navoaka tao anatin'le hira mitondra lohateny hoe ankafanany ray. Kabary rehefa mamangy manamanjoa, kabary amboatra rehefa mamoaka karazana ary kabary ampandevenana rehefa eny ampandevenana no natambatra tao anatin'izay hira ray izay. Be dia be ny fanakianana tamin'izany fotoana izany fa efa taona taty aoriana izy vao azon'ny olona. 2014 zany namoaka le hira hoe anambady zay vao azon'ny olona hoe ohabolana tiako afangaro amin'ny zavakanto tiako avoaka anatin'izay zavatra izay. Farany tena farany mahakasika ny parcours nanao fiofanana tao amin'ny fondation Fred Gilbert YLDP Youth Leadership ka ny programme resaka leadership tamin'ny 2010 dia aveo noho ny nandeha teny ny fiainana dia nanangana ny antoko-politika APM antoko-politika madio nitsangana tamin'ny 2015. Manana ny foto-kevitra centre gauche na social-démocrate zany hoe mitsinjo kokoa ny lafiny sosialy nefa ihany koa makasitraka ny demokrasia ny fahalalana maneho hevitra izay zavatra rehetrarehetra izay no tsinjo ny ambassade ny États-Unis dia nalainy zareo no fanina tany États-Unis nandritra ny telo herinandro tao anatin'ilay programme IVLP International Visitors Leadership Programme. Zay ngamba makasikasika na manokana raha fitina ao anatin'ny minitra vitsy. Sotranao namaly zay fanontaniana zay niteraka raisy be zay ngamba ny filazazy ny hira farany zay navoakanao le atosika tsara mitondra lohateny hoe atosika tsara. Izy iny zany tany amin'ny Facebook maro be ny miresaka anazy iny dia tsy dia mazava aminay hoe inona ny tena marina satria misy miteny hoe zaza tsy ampitaogno nentina nanao voyage d'étude dia nararaky ny gangsta ampanaovina clip tsy nahazo autorisation ray aman-dreny zaza miteny hoe misy miboridana dia eo tonga ambanao agnazava tsara hoe inona ny tena natonga le fanapahan-kevitra hoe nisorona le izy nifoanina le izy.
ianao a miaraka ay ianao koa ndao miaraka sika hijery motera natao moa ianao iny ny tena marina dia zao matoa manao zavatra dia nahazo alalana resaka anjara ndraiky ny tsirairay fotsiny no ifampizarana ao anatin'le izy efa voalazako matetika hoe actrice principale anankefatra nao anatin'ny clip iny ankizy roa vavikely anankiroa izay ny ray aman-dreny mihitsy no nanome alalana ary nampianatra an'ilay chorégraphie sy nanjaitra n'le tenue na le akanjo nanaovana tao anatin'ny clip iny lainga zany resaka resanao rehetrarehetra zany lainga daholo zany rehetrarehetra zany fa ny valala misy ny plaza mahay faharoa narindra 1-2 no resahana ao anatin'iny narindra voalohany le miran'le hira anambady narindra faharoa le miran'le hira hoe mbola ho azo koa ianao iny reo narindra anankiroa reo no misy disadisa tao anatin'ny fiaina amin'ny akapobeany miady izy ireo hoe iza ny mahay mihira iza ny tsara feo iza ny tiako kokoa any anatin'ny zavakanto izay zavatra eo no navadika ho clip tao anatin'le izy roa vavikely miasika ilia mahay mandihy anisany dia tena endry zareo salegy zareo rehefa mandihy ao anatin'le hira ohatra hoe 400 volt no hoahoa iny tena hitanareo fa tena ohatrany hoe tsy voatery ny tanindrana na nykotie ihany no mahay salegy fa mahay izy roa vavy ary zady efa milaza zady fa ho hiraina sur scène iny hira iny ary ho ataonay iny izy roa vavikely no mpaliana na iza faly na iza tsy faly na iza hitory na iza tsy hitory ataonay iny zay ny olona atao anatin'le izy nisy ny nanabotsina nisy ny nisintona lakilosy ny olona natao anatin'le clip ary ny tsy maintsy nandraisana fanapa-kevitra hoe aleo ajanona le izy dia satria nisy anareo ankizy maromaro figurant teny amin'ny plage no tsy misy dirany resaka hoe fanararotana fa teny amin'ny plage moa plage tsisy tompony dia niainga ny filinina niainga ny ambiance dia ny ankizy moa zany dia maka selfie teo ny tompona rehetra sekoly teo ro masera teo ny ray aman-dreny ny mpianatra dia nisy ny fifampiresana dia natao le mouvement ensemble le zumba ny zavatra tsy tao anatin'ny sainay fotsiny dia le hoe zavatra anankiroa aika tsy ny ray aman-dreny ny mpianatra rehetrarehetra no tany folo point tamin'ny fotoana iny ny anankiray faharoa izay na dube ny sainay fa ay misy lalàna mifeha ny zony ny zaza tsy ampotoana manao clip misy lalàna mifehan'izay eo ny lazako hoe lainga daholo izay rehetrarehetra ankoatran'izay fa dia fitsaram-bahoaka moa tany anatin'ny Facebook ny tena arakaraky ny amalina sy hoe manamary tena anaty Facebook vao maika hitambarana be sy maro ka fahendrena manokana amiko rehefa niteraka olana izy teo amin'ny fiarahamonina no raisiko fahendrena hoe rehefa tsy mety amin'ny fiarahamonina dia tsy alefa aleo ajanona fa dia niteraka raisabe moa le izy hoe maninona koa moa zany raha ajanona daholo ny clip mitovitovy amin'ireny zay ny tena mahazava tsara iny eo amin'ny resaka hira ihany misy hira mivoaka tsela zay koa mbola hiranao ody aho ody titrany misy miteny hoe hiran'olona iny nataonao hoe ohatra mitovitovy amin'ny il s'appelle Aboudou marina hoe fa tamin'ny amin'ny alalan'ny hira iny nakano inspiration amin'le hira ody farany tsy voatery satria za manokana tamin'ny zavakanto zay nampianarina anay na piano io na gitara ny mélodie tsy misy tompony ny accord tsy misy tompony na accord majeur na accord mineur na accord diminué na accord septième ny resaka mélodie tsy misy tompony ny resaka hoe plagiat fotsiny no tsy dia mety hoe zavatra hira efa misy no angalanao tahaka dia no ataonao fa ho an'izay mahita an'izay moa dia tsara izy zany mahita an'izay zavatra izay fa aminay manokana be dia be ny hira manomboka majeur dia avy eo mivadika septième dia avy eo mivadika mineur dia be dia be zavatra ohatry zany ary be dia be ny hira mitovitovy fa ho an'izay mahita dia mahita misy fitenenana kopy sy kopy dia mandeha fa izay manokana tsy neritrretrinina momba an'izay fa ny gadona be dia be ny gadona misy gadona rakay misy gadona goeta misy gadona salegy misy gadona tombolo fa io tsy ny mozika tsy misy tompony amiko fa samy manao zay ataony eo fotsiny dia aleo tsy mifanakihana angamba misy miteny koa hoe taloha hiranao taloha zany ohatran'ny somary milaminamina
fiteny malefadefaka fa taty afara lasa masisika fiteny anao anatin'ny hira ataonao. Mitombona ve zay fahitan'ny azo lazaina hoe mitombony zay amin'ny ampahany. Marina mihitsy le taloha somary malefadefaka fitenenana fa tsy afiana fa leo be amin'le fiarahamonina misy eto Madagasikara, na kolotsaina io na politika io na sosialy io na zavakanto, leo be le zava-misy dia aleo fotsiny hiteny azy diako tenenina. Faharoa manarak'izay gangsta baba efa niteny hatramin'ny voalohany tsy voafaritry ny gadona, za tsy voafehy ny gadona. Vao misy raha anankiray mandeha dia fatapatatra ira mibarantsaka angamba zany, vao misy raha anankiray efa mandeha fatapatatra ambondrona angamba zany. Fa iza zay tiako atao io, na slow no atao koa, na roka, na goeta ny atao koa, na saleka, zay tiako atao. Ary io dia averiko foana hoe lamba tafy ny atolotro, rehefa atonona anareo dia anovy, rehefa tsy atonona anareo na tsy mety aminareo dia averena ty amiko ihany, ary rehefa tsy mety amin'ny be sy ny maro dia tsy alefa. hiditra amin'ny mahampanao politika anao anatsika amin'izao APM, ianao mo filohan'ny le APM? Filoha nanorina ny antoko politika madio APM. Misy miteny hoe tsy hitanao sarotra be mampiaraka ny fanaovana artiste le manao zavakanto mihira sy manao politika. Sarotra le izy amin'izao tsika miteny zao le izy tena sarotra, kanefa ny anao moa zany efa safidy. Ary io koa anisan'ny hoe lalana anankiray mitondra makany amin'ny resaka politika daholo angamba zavatra ataoko, tsy hoe akory hoe ataoko fitaovana politika le zavakanto, tsy zay le izy fa na izary mahatsapy hoe tena sarotra le izy. Any ka raha vao misy bavure na misy tandrevaka kely mitrandrana anaty zavakanto dia inona ny enjehan'ny mpanao politika, tsy mitovy hevitra amin'ny tena anaratsiana n'le politika izay atao. Kanefa ny azanany zany efa nivory ny tao anatin'ny birao politika ny antoko politika madio, efa nivory ny tao anatin'ny groupe gangsta baba, ary ihany koa efa noresana tany amin'ny toerana izay nisako ny zavanitranga farany momba an'iny atosika tsara iny. Efa nisany fivorim-pianakaviana natao satria sika mivadika zavatra ratsy le izy, zavatra tsotra nefa ny tiako ambara aminareo eto amin'izao fotoana izao, tsy misy nametraka olana amiko ireo rehetrarehetra ireo, ka dia hoe reraka fotsiny zay mpanaratsy, reraka fotsiny zay mpanenjika, fa hatreto tsy misy olana ny fanaovako politika mifangaro amin'ny zavakanto, mifangaro amin'ny sarimihetsika, mifangaro amin'ny asa sy ny fiainana andavanandro. Ny zavatra azoko lazainy fotsiny dia hoe ndray androany mety afaka 2 taona na 3 taona na 5 taona na 10 taona no mbola tsy fantatra, tsy maintsy isy ajanona ny sasany amin'ireo zavatra izay ataoko ireo, satria araky ny oabolana milaza hoe ny faladia 2, ny sampanana 7 tsy ho araka antsona ny zavatra rehetra, dia angamba tsy maintsy le izy mitsamo no hijanona, na angamba tsy maintsy le gangsta baba ny hijanona. Fa ianao moa efa niresaka resaka politika, ny fanaovana politika ny ainana teto Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao dia maloto, dia izay no antom-pisiko eto amin'izao fotoana izao tonga hitondra fanadiovana any fomba fanaovana politika maloto. Misy manontany koa hoe mieritreritra ny ilatsika filoham-pirenena avy andro any gangsta. Matoa manao politika dia mikatsaka ny soa iombonana ho an'ny vahoaka. Hatreto fotsiny aloha lainga ihany koa ny fomba nilazan'ny olona sasany anatin'ny tambajotra serasera hoe gangsta baba ilatsaka filoham-pirenena amin'ny 2018. Lainga zany satria araky ny hitanareo izao aleo aloha tsika irany atosika tsara dia aleo betsaka amin'ny fanakianana. Na izany na tsy zany anefa dia araky ny efa lazaiko ombieny ny zavakanto izay ataoko na ny hira izay ataoko na ny tonkira izay foroniko misy zavatra tiako ampitaina mivantana misy ireny na ankolaka ihany koa. Raha valiko mahitsy zany fanontaniana mieritreritra ny ho filoham-pirenena efa ndray androany aleo andeha ny tantara dia misy fanontaniana manao hoe iza ny zokin'ny Mosesy dia valiny molamo ny zokin'ny Mosesy satria molamo ma dia Mosesy. Mazava iverina amin'ny lafin'ny zavakanto ndresaka misy fandaharana rehetra koa izy mitsamona hitananao inona ny tena tanjona amin'ny fandaharana? Tanjona amin'ny fandaharana iny tsisy tsisy tanjona iny ho azy mieritreritra tanjona amin'iny tsisy tanjona iny, manalazy fotsiny iny
de milaza ny zavatra misy milaza ny zavatra marina efa voaresiko foana koa fa ireo zavatra rehetrarehetra ataoko ireo a na ny kabary a na ny politika na ny zavakanto na izy mitsamina zavatra tokana ny teboka hitambaran'ireo de tsy inona fa milaza marina ao anatin'izay rehetrarehetra zay anaty zavakanto milaza marina iza moa tsy efa voakitikitika ny soron-dambany tamin'ny tononkira zay ny soratako betsaka ny voakitikitika ny soron-dambany ary reny olona reny tsy mazaka ny marina zay lazaiko ao anatiny a de mety hoe tezitra na mankahala zany efa mangataka ny fahatezerana sy fankahalana ny sotro fotsiny aloha rano mangatsika fa aza tonga de tsaratsara ivelany tanjona ao anatiny izy mitsamina ihany koa de tsy misy ihany koa araka ny lazaiko teo a fa io a fiainana andavanandro ny couple na io mpivady a na io mpisipa ny zavatra tantaraina ao anatin'iny ataoko hoe ohatra ndray exemple ao anatin'izay fitopolona valopolo isanjaton'ny couple de manana olana amin'ny rafozam-bavy zavatra ohatran'izany tiako tenena hoe aloha resahana ny zavatra marina fa ianao rehefa mijoro amin'ny fahamarinana fahavalonao ny olony rehetra ka izay ngamba makasika an'izay falizavantany izay hoe tsy misy tanjona ny izy mitsamina fa sinema sarymetsika scénario ohatra ny scénario rehetrarehetra ny ao anatin' izy mitsamina le izy fotsiny a aza tsaraina amin'izy mitsamina ny politika zay ataoko a fa ny politika hafa ny sarymetsika hafa ny zavakanto a hafa maraparana fandarana atsika ahoana ny fahitanao zavakanto malagasy amin'izao fotoana zay zavakanto malagasy amin'izao fotoana zao a mivoatra de mivoatra manenjika indrindrandrindra ny zava-mitranga any ivelany mety hoe mivoatra ihany koa manaraka ny teknôlojia satria be de be zany efa tsy voafetra tsony a ny fidirany sy firoborobon'ny clip na hira vazaha tonga eto a ao anatin'ny 200 ariary ianao de efa afaka mitelecharge clip anankitelo a ao anatin'ireny efa be de be ny clip mampiseho fitombenana sy mampandihy vody a toeraka zany a tsy kolotsaina nisy teto amintsika teto a na de tafafantaritsika ihany ao anatin'ny kawitry saleky ny tsapiky ny kilalaka mampandihy vody daholo zany rehetrarehetra zany a nefa koa ampindry Jason Derulo a ampindry Snoop Doggy Dogg a ampindreo a azo lazaina hoe mpanakanto vahiny a iny zao farany Despacito a misy mampandihy vody milay mafinaritra be ny anatiny a de maninona reny a tsy metsika tsiny a fa maninona antsika eto Madagasikara rehefa mba misy mba mampandindy vody a de kiantsika ny anatin'ny fitaovan-tserasera rehetrarehetra fanontanianao teo hoe ahoana fahitanao zavakanto eto a tompona rehetra voalohany amin'izany ny mpanakanto a tompona rehetra koa nefa mpanao clip na ny producteur tompona rehetra ny koa ny media na ny serasera indrindra ny télé mampiseho an'ireny a zavatra seho an'ireny a aleo zany mba hisy comité technique tompona rehetra manosivana anaty télé a tompona rehetra ny koa ministera ao anatin'izay a zareo ny tokony anerina censure rehefa hita fa misy tsy mety a eto amin'ny firenena hoe tokony ho mpanabe ny mpanakanto a de tokony resaka fanabeazana bebe kokoa zany a fa tsy raha reny zay zavakanto amin'le zavakanto farany tena farany a tompona rehetra ny OMDA ao anatin'izay indrindra office malagasy ny droit d'auteur de tompona rehetra koa ny mpanao lalàna fa azakianina fotsiny ny mpanakanto amin'ny zavatra voakany fa tompona andraikitra daholo isika menakavy indrindrandrindra ihany koa ny ray aman-dreny ny ankizy any an-trano mitaizany zanany ianareo ny tompona raikitra voalohany mpanakanto de manao zavakanto a amin'ny ampahany any izy ny mpanabe a mpanakanto a manome zavatra manalazy fotsiny ohatra anankiray ny maranako an'izay a atao hoe ny dia mitra manakory le gona mandeha tsara ny sera ohatran'ny tsy afera fa inona ny olana za hoe somera ty misy vahaolana fa saika andeha ho aiza za zao mbola mitaiza kozinge zany inona zao fanabeazana ao anatin'izany zavakanto nefa zany zavatra any ara zany zavatra zany tsy afaka ny ametsiny amin'ny midratsika midra artiste de l'année tamin'ny 2016 nahitenareo zavakanto zany tsisy fanabeazana zavakanto zany aminay tsy misy na iza na izy afaka nikihana an'izany donc zany manaona fivoarana zavakanto eto amintsika allo andeha mandeha de kopy sy kopy de allo andeha fotsiny tantara de samy manao zay mahafalifaly ny fony fa tompona andraikitra daholy tompona andraikitra daholo na rehetrarehetra na ny mpanakanto a na ny mpanabe a na ny ray aman-dreny a na hatrany amin'ny filohan'ny repoblika na hatrany amin'ny vahoaka madinika hatrany amin'ireo 20 isanjaton'ny vahoaka malagasy mahantra samy tompona andraikitra fa de samy manao zay mampetipety azy a fa be de be ny resaka azo ambara napalahelo fotsiny a de lasa le clip atosika tsara no fusible tao anatin'le izy hoe fananinona no rehefa gangsta baba no nanao rythme salegy de lasa resaka be tsy diratsika zay resaka autorisation parental na ny resaka na tonga ny fanafitohina natao anatin'le izy fa za manokana aloha de mino fa raha mpanakanto hafa akoatra anany nanao an'iny a tsy nisy olana iny zavatra iny
ty verina kely farany amin'ny hoe miresaka anao hoe anao live mihitsy sa spectacle miaraka amin'ny ankizy regny azo eritreretina ve averina ihany clipiny sa efa mipefanifanina dia efa hijanona atreto aloha mbola tsy mieritreritra ny amerina an'le clip fa ohatrany hoe amiko manokana ohatrany hoe sain-jaza le izy hoe ho averina dia ho averina tao ahoana ary ny mpanakantony hoe matoa manao zavatra anankiray nanana zavatra izy tao anatin'ny sainy tao anatin'ny lohany tiany avoaka dia amiko manokana inony nafinaritra any namoaka azy ary efa nojereny iny efa mihoatra ny 50 na 100 ny mpanakanto anankiray mamoaka clip zany vao mahavita mavoaka clip anankiray efa nisy maso be dia be nijery tao anatin'iny ka ohatrany hoe fanaovako tsinitsinina zay nanao an'izay zavatra zay raha hoe ho averina iny fa aleo tazomina amin'iny izaho fotsiny efa nanafoana ny publication zay nataoko fa fantatro ange amin'izao fotoana izao fa efa be dia be ny manana an'iny fa tsy maninona zay andefa mandefa na anaty vidéo na anatin'ny fitaovana serasera rehetra angatahako fotsiny araka ny fangatahan'ireo ray aman-dreny vitsivitsy sy ny fangatahan'ireo hoe azo lazaina hoe tafitohana atao anatin'le izy dia hoe tsy avoaka ntsony ny raky tsara dia mba angatahako mba handray fepetra ny tompona rehetra zay voalaza teo anatin'ny fitondram-panjakana na io ministera na io ny tribunal na tsy haiko hoe izy amin'ny fahefam-panjakana afaka mandray an'izay fepetra zay fa ohatrany clip censuré rehetra le izy zany dia tsy maniny sy fepetra raisinareo tsy mampaniny fa ny clip aloha tsy ho averina ntsony raha hatreto fahitako azy amin'ny mampanao politika anao ary ahoana fahitanao ny fanaovana politika eto Madagasikara amin'izao fotoana fanaovana politika eto Madagasikara maloto tsy misy antenana ntsony eto Madagasikara eto satria efa tanana zavatra tsotra tsy afaka hivokona ntsony efa nozarina tao anatin'ny kolikoly na ny corruption ny mpanao politika teto Madagasikara ao anatin'izay dia ny antoko politika madio zay tarihako dia efa nametraka hoe slogan na teny filamatra firenena fa tseza ka dia miantso anireo tanora indrindrandrindra na ihany koa ireo azo lazaina hoe efa ray aman-dreny vonona nitondra fanadiovana amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara miantso mba hiomana aleotsika miomana fa amin'ny fotoana mahamety azy rehefa ampy famatorana ara-tsaina ara-batana ara-panahy dia ny antony anaovana politika indray androany mieritreritra hitantana ny raharaha-pirenena tsy vita tsy misy fiomanana ny fitantanana raharaha-pirenena ny mpitondra amin'izao fotoana izao tsy mahatondra ny mpanohatra amin'izao fotoana izao tsy mahatohatra dia izay no mahatonga hoe tsy mandromandra ny tany sady tsy atany tsy aparafara ny fiainam-pirenena tsy ambony tsy ambany ohatra ny loalikalika tsy misy avenir tsy misy mangirana ny fiainana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao anankiray mba tiako tenena fotsiny mifangaro kely le resaka politika sy le zavakanto iny tao anatin'iny atosika tsara ihany nahitako fa tena mbola misy olana goavana tena goavana ny eo amin'ny resaka afoatany sy ny tanindrana eo amin'ny resaka merina sy ny côtier eo amin'ny resaka hoe malama volo sy ny ngita volo zany zavatra rehetrarehetra zany anisany angamba mampahantra n'izao firenena zao hoe amin'ny roviana zay olana zay vao mety tsy hisy intsony fa raha mbola zany resaka adipoko ny resaka côtier sy tandrenivohitra zany mbola mipetraka dia ataoko hoe tsy afaka irahina mihitsy le malagasy continent lehibe anankiray continent américain no tetezina firenena enina tany États-Unis no teteziko tao anatin'ny 3 semaines atao anatin'le programme formation na leadership nataoko teo fa teo no nahitako hoe tsy ampy firaisan-kina eto Madagasikara resaka politika amresana ny olona ilaity firenena ty angamba ny fahitako azy dia olona rassembleur zany hoe point commun afaka mampitambatra an'ireo kolotsaina rehetrarehetrareo na tandrenivohitra na tambanivohitra na merina na côtier na ray aman-dreny na zanaka na jilamboto na mihaja olona afaka mampitambatra an'ireo fa atreto aloha mbola tsy hitako mbola tsy misy zay olona zay iny ary toko vavy ny farana teto ny fandaratsika misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany veloma tompoko veloma tompoko